ary ny fanaparitahana ny sariny zanaky ny filoham-pirenena ao anatin'ny tambajotra tseratsera izay ilazana fa tafiditra ao anatin'ny resaka Boeing 777 izy ireo dia nilaza androany ny lohan'ny Madagasikara tahina Randrianandrasana fa noho ny fahitsippo ananan'ny filoham-pirenena no antony anehoany ireny sary miaraka amin'ny fianakaviany ireny. Tsy misy hoy izy ny zavatra fienina fa naseho ampahibe maso avokoa fanatrihan'ny filoham-pirenena sy mivady amanjanana ireny zavatra atao any ivelany ireny. Tafiditra ao anatin'izany ny fiara-miasa tamin'ny Emiraty izay anisany tondra soa any firenena. Nambarany ity lolona ity ihany koa fa raha natao ankafana na makasika an'ireny zavatra ireny dia vao maika mety hiteraka resabe raha ny fanazavany hatrany. Ny filoha mivady dia saripady amin'ny ary-miaro ny zanany ary ny intégrité ny zanany izay saingy raha ohatra ka naseho amin'ny publika ny ireo zaza ireo dia amin'ny alalan'izay ataontsika hoe transparence, tsy misy zavatra fenina ary tsy misy zavatra izay magoy natao fa tena naseho ampahibe maso reny événement sy reny hetsika izay nitondra soa ny firenena ireny. Azo adinotsika fa raha nisy ny hoe zavatra anankiray nitondran'ny firenena malagasy tombontsoa dia ny fahatongavan'ny flotte Emirates teto Madagasikara. Nisy fifampiresahana teo amin'ny ireo heverina fa tanora malagasy tia tanindrazana zanaka ny filoham-pirenena tamin'ireo Emirates ireo ary dia nafahana nandroso an'izany sosokevitra izany. Rehefa vita izay dia ndraisina amin'ny ankapobeny hoe ndahoary fa tsy anareo irery angely izy fa firenena dia ndroso amin'izay no misehatra hoe resaka firenena ilay izy ary firenena samy firenena no nyresaka. Misy sary miparitaka ohatra hoe sainam-pirenena malagasy soan'ny Madagasikara. Satria ireny no hoe tsy tao anatina afinafina ny zavatra natao fa tena nampisehoana ampahibe maso satria raha nafenina tokoa nge ny zavatra anankiray dia vao maika mieritreritra nareo fa maninona ny nafenina fa noho ny tsy fiseniny zavatra ataontsika hoe de mauvaise foi eritreritra ratsy zany dia nanaiky ny ray aman-dreny nanaiky ny filoham-pirenena mivady tao anatina événement hoe ndao fa tsisy olana izany ka manamafy ny tena fa tsy zavatra ratsy natao na tsisy akanafina tamin'ireny fotoana nanaovana an'ireny événement rehetrarehetra ireny ka nampisehoana n'ilay sary araka an'izay. Tsy zava-baovao ary tsy fahotan'ny filoham-pirenena ihany koa fa efa fanaony ny mpitondra firenena any ivelany ny mitondra ny vady aman-janany mamita iraka ivelan'ny firenena. Mety misy ny fanasana manokana amin'ny anaran'ny filoham-pirenena sy mivady aman-janany rehefa misy ny dialia ny filoham-pirenena makany ivelany raha ny fanazavana nentin'ny lohan'ny Madagasikara tahina Randrianandrasana hatrany. Hitantsika ohatra hoe sika mantsy eto Madagasikara zany dia mety afaka mieritreritra fa maninona na fa maninona izatsy. Mbola tsy ela nge ny filoha Amerikanina Donald Trump nandeha tany Arabia Saoudite tany ihany koa ny zanany. Jereo ny arsivanareo mpanao gazety izay mahay fanadihadinareo fa tany ny zanaky ny Donald Trump ohatra ary mifampiresaka ihany koa tamin'ireo Emiraty ireo izany hoe tsy zavatra tsy fomba fanao miala mahazatra. Raha mandeha ny mpanjaka ny Angleterre ohatra dia manaraka angereo prince sy rehetrarehetra reo izay teniko izay tsy azony adika hoe tsika fanjakana monarchika sa fanjakana inona fa lay endrika fotsiny ny tenenana hoe tsy fahotana eto amin'ny fomba fatao eto ambonin'ny tany ny mitondra n'izay mety ho fianakaviana satria ndraindraiky misy fanasana avy amin'ireny firenena ireny dia hoento asaina ny filoham-pirenena sy ny vady aman-janany sy ny sisa itsika tsy nalala tsy nahita an'izay invitation fa mety izany no nahatonga an'ireny olona ireny tonga tany ihany koa. Nilaza moa ny lohan'ny Madagasikara tahina Randrianandrasana ny amin'ny tsy tokony ampiasana ny sarin'olona iray raha mbola ao anatin'ny fanadihadiana ary indrindra raha mbola tsy mivoaka ny vany ny fitsarana. Fa ireny sary ireny dia misy mampiasa amin'izay fomba ampiasana azy ary izay no anetanana ny isika izay mikirakira ny sary sy ny vakijery mba hijery ihany koa hoe hatraiza ny fiarovana ny maha-olona sy ny intégrité ny olona ary mba tsy ampiasaina amin'izay mety ho iverintsika. Averiko ihany raha mbola tsy ananantsika ilay fahamarinana mbola ao anatin'izay ataontsika hoe fanadihadiana sika tsy afaka hitena na anamarina mihitsy hoe
ianona dia nanao an'izao ka ho ampiasaina ireny sary ireny ka raha mbola tsy hananantsika ilay fahamarinana dia aleo mba tsy enjehana na aratsiana arak'izay satria lasa manimba endrika amin'izay hoe mahamalagasy atsika tsika manana sotoavana izay tandrovana toy ny anak'Andriamaso amin'izay mamalagasy mampiavaka atsika amin'ny olona rehetrarehetra eto amin'ity planeta tany ity. Sy ny tenako tsy manana mihitsy ny zavatra misy tamin'izay fanomezana lalana tamin'le certificat de navigabilité provisoire na certificat de matriculation provisoire tsy manana zany andriamatoa republique ary tsy manana zany. Tsy maintsy isy araka izany ny fanadihadiana lalina mahakasika ity raharaha ity hoy ny Premier Ministre. Ary zay fitaka zay no anaovantsika ny investigation maro amin'izao fotoana izao. Hitanareo fa ny promoteur an'izany dédicace mba hanatsarana ny zotra sy ny zotra bebe kokoa ho any en Europe na any en Inde na en Asie dia efa recherché amin'izao fotoana izao. Madagasikara dia olona voafantina ny olona mifandray amintsika amin'ny fampandrosoana fa tsy azo-tekina kosa ny firenentsika dia ho ampiasain'olona amin'ny réseau tsy mety. Directeur de cabinet ny filoham-pirenena no tratra amin'ny kolokolo avolenta dia milaza fa tsy mahafantatra ny filoham-pirenena. Torak'izay koa ny tirarahany Boeing 777 izay milaza fa tsy mahalala ny filoham-pirenena sy ny Prime Ministre. Mazava ho azy zany fa voalohany indrindra na izy tsy mahalala ny zava-misy eto amin'ny firenena mihitsy zany dia tsy tokony hitatana firenena na fialana ndraiky totrany mahazatra ary aoriana kely dia mety mbola ho ampiny ihany koa hoe tsy fantany hoe mahantra ny malagasy izay fanlazainy ihany teo aloha teo. Fantarintsika tsara fa na fiarakodia hovidinina ministera arany dia tsy maintsy mandalo fankatoavana andriamatoa Prime Ministre sy ny filohan'ny Republique fa roplanina anankidimy izay hiditra eto Madagasikara ve dia tsy hafantatra zareo. Mampiay azy zany fitantanany raharaham-panjakana ary mazava zany fa tsy voafehany zareo tsony ny fitantanana ny Madagasikara. Tompona andraikitra ary isan'ny atody mikotrika an'ireny ny filoham-pirenena sy ny Prime Ministre. Zany rehetrarehetra zany dia mipetraka ihany fanontanian'ny olona zany retoko raha fahalomanana hoe dia ahoana moa zany no fiatraiky an'ity raharaha Boeing ity amin'izao fotoana izao dia io tsika samy mahita izy io ny tiana hivavahana dia engany mba tsy le firenena sy ny vahoaka malagasy no hibaby an'le izy fa mba zay tompona andraikitra voalohany izay tafiditra ao anatin'ity raharaha ity no hiarany saza raha ohatra ka tonga amin'izany rehetrarehetra zany. Ny olona tsy maintsy mijery andatavatra boribory zany hoe tena fahininy ity satria araka nambara teo fa tratrany ankivy irasam-pirenena na sanction internationale ny Iran amin'resaka ohatran'io nefa ny hitan'ny fitsikilovana ny ivelany ihany vao mengy io sidiny io zany fa ny sorona ny seza tao anatin'ilay fiaramanidina mazava loatra fa mandeha ny ayaya hoe mitondra zavatra ve zany le izy ny aingavany amin'izay toerana na le ny alany tany Chine sadiny fa ao anatin'le raharaha hoe tsika koa ve zany tao anatin'ireo le mpisera zany na atodoniketrika an'ity zavatra ity mety tsika ve efa te-hisaka andeha ho any amin'ny BRICS amin'ny alalan'ireto hoe Russie sy Chine satria Russie mety hoe andao atao allié indray ny Rosianina amin'izay mety tsy haiko mety vola eo amin'ny resaka hoe fitakinana anretin'ny sy manodidina ny sinoa moa efa makamaka toerana ny an-dakozia ihany ny sinoa amin'izao zao mety zany ve no mahatonga ny fihetsika ireo tompony andraikitra sasatsasany hoe tena manao anjolofo ao anatin'le izy ndaloha raisy ny tia ty miaraba tofoko salame Pantalo cara amo do cara ala puto il mattina vola dia pun avratkila ronzazio ya wono muta fataya jole dini anemnya simmanega mudi ananana gitu di matlera nga bati engene boita stu vadne deta bati yo mana bati macha asas demi kan bavate amtumon tin brito tu tadi kalau betul demi faz ni american na bati amo tia bokamati so dadi dana ndowar Nisany andrasana zany zao satria sy piainotsika andresaka te hoe manahoana zany eo ny sorona le tompona andraikitra anankiray dia tsy azo endiana araka ny lalàna sy ny sisa ve izy dia hoe anao zay ve ny fitondrana ankehitriny satria akamy io
ny atsy amin'ny hoe fanenjana ministra aloha mbola hoe mandalo etsy amin'ny anteny miram-pirenena zay Cour de justice iromara no maro anisa makasodrano zay vao hoe afaka mandeha ACJ de isan'izay ve sa ohatra lay mahazatra hoe esorina de diovina de mahazo toerana hafa ihany aveo de ny kamakama foana zay le hoe mbola ao anatin'le hoe ny voaitso mifampinana ve ty fierté sa ahoana na de izay tsy nanota taminareo no aoko itoabato azy misy zany daholo efa nandeha tao anatin'ny zay nampandavina andreny fa de tena le tompon'andraikitra ny voamera tao anatin'izany hoe voamera fampiangana teo aniovan'ny anteny mera zany nahazo raharaha andao aloha raisiny anao miaraba toko mitovana ihany zany ny dossier oko eny arika salame zoranga tena mahatalanjona misy ty zavatra mitrangitonsika ty satria fisandohana ny osoka de efa mandeha amin'ny seteresa-pirenena atao ny malagasy de ohatry ny onona zany ny zavatra mitrangeto firenena ny eo amin'ny fitantanana sy ohatry zany ao tsisy mahita tsisy mahalala tsika fa nampandefa tsy ohatsoatra eo vohitatsika hoe ohatray ka mila mieritreritra sika teny zao hoe fa tsy avela fotsifotsiny ohatr'izao fa tsy maintsy mitady ny hevitra rehetrarehetra hoe ahoana efa mandeha de izy hoe tsy avela fotsiny am'izao fa tokony misy mety tsy fantatra hoe izy mipaka hoe manao zany sa be ankosany tsy fantatra tena tokony raisitra amin'ny vatany fa tena mahatalanjana tena asa hiditra amin'ny terrorisme zay fa kelikely tena tokony aza teny fa i Madagasikara de fa ao anatin'le ataontsika hoe plaque tournante na resaka trafikana drogue ary tsy mba le hoe drogue le ohatran'le voasambotry ny zandary sy ny nampitandro filaminana amin'ny ankapobeny hoe nisy zogono tratra tarina zogolo tratra tarina fa tena le mahery vaika miditra eto Madagasikara de mivoaka eto Madagasikara misy karazan'olona eto hoe miditra alpha de mivoaka eto izy gama zany zany tena resaka ohatran'izany hoe tena passeport hafa indray ny voany avy eto zany rehetrarehetra zany zavatra miseho daholo de tsika zany zao eo anatin'ireny hoe tena tsisy tsaiky ny hoe fipetra ve ny raisiny sa hoe manohy miaraba aloha toko efa ao ianao miaraba tokorazia manao any miaraba anareo de miaraba ny teny de miaraba ny teknisanao ambady miaraba toko salamadoro zay nareo ao tsara mihitsy miaraba na taragana rehefa tiko ambara de momba le roplany satria sakao resaka taritanana de manakona le ava mihitsy le fampiakany zay andra be fa tena ambany fa sika ve de iny hoe marina ny zavatra nambara hoe tsofraha ny zavatra de olona traodaika tompony lay ary tena timbona mahitatsira fampiakana ohatranyerina poroko zany ny ravato letany agreterana izy dianatany mazy izy fa hoe amin'ny anatena manokana ny nandehanany azy de mampilavoly eo ary tena malafaminapara azy izy io tena hoe tena misy fahavazana misy zavatra miseo de am'zany ndray ty vovontsoana hoe desira ve nareo fa anerika ny fazakany io anerika hoe anerika ara-pitarana io fazakany io papilasonoko ty de nakita zany manakolavay io misy kalasonira hoe tena hoe io entianio kapitany mihitsy hoe anerika ny ara-pitarana fa alefany mitsoka azy ohatrany desiadira mare ena hoe de hoe afatsoka te disina le afatakany ty afaka antsoka avoaka Madagasikara fa izy vity nandefandeha voaka de zany anaovana hoe izy ihany eo ambaditsy reny sakafa mody sy mahafotony betaka de fantakana atramizay izy fa zany tena manikejika ny kristiano makela mavaka ny firenena mafa efatsika tena toa firenena malagasy ary io adiaram-palany fa tsy adiarany mety mahatonga ny olona miresaka an'izany nge zao hoe tsy nahinona vaovao hoe namoana tsy fahazona mivoaka ny faritry Madagasikara na ISTV zao reny olona reny itoko tsisy filazana mihitsy na nikoafana fanadidina mahakasika azy mety zany mahatonga ny ahiahin'ny olona io andao aloha raisiny anao miaraba tompoko salama misy tsy voaresaka misy voaresaka micro le mety le fampitsonan'le ambassadeur-ny européenne deuxième personne gratare
faharoa nyfidian'le olona vono amin'ny OMS FAO plutôt FAO resy lahatra ny varibride izy maresasa za fa za manokana efa tena mbarafarasao le manongo teny misy mpahay teny gasy ao aminareo efa nisy devoir ray inona mety foatrany tsy voarasa le teny mampanongo teny efa mitsovaka mihitsy ny vatantenanay be loatra le zava-isy mampanongo teny tena be loatra tsy haiko hoe sa famasahany manga be famasahany manga be zao hoe zao hoe nanomboka tany lapoazy ty ndray fevre fixe revisa zala ohatrany fisakerinandro zay fotsiny fa manjeraka be le zava-isa zala de tsy araka ntsony tsy araka ntsony tsy haiko ze malagasy miaina eto ve mbola tena misy mbola tena hoe tena tapitra enao nge miteny an'izany fa niara ny tena le ansaiky fa mbola ao anatina fanadidina sy fanangonam-baovao moa hoe rehefa mahita n'le tranga ohatran'io ny filazana ofisialy moa zany de hoe tsy naharaka tsy nahatsiaro voafitaka moa filazana izy sa hoe nahatsiaro voafitaka ny fanjakana malagasy za zany mahita n'le izy de hoe ny fanjakana Madagasikara de mandalo fahasarana ara-toekarena indrindra amin'ny lafiny arabola profon'izany ny faranteo ohatra hoe tsy nanaovana LFR na DBDBR ny zavatra tokony ilana ny afahana tokony anaovana zany LFR na fantsina ny teti-bolam-panjakana profon'izany raha tsy diso ny mpiasam-panjakana efa taona maromaro zay tsy nisy ary fanondrota karama zany rehetrarehetra zany nge de efa mbola mihotrika